Luna, Tiago Mafu, Vanessa Manala Pat, Isla Luna, Vivi Nanivat, Latila Nireka Nifatini Luna Naratsetse, Isla Nizuru, Yambinan Lefa, Lefa Nuruhura Birekina Mana Kasale. Signova, Fanyabina Nakai, Namaruchi Paisa, Sira Panda Pisa, Sifakapana. Isla of Timas, Fakatin, fa manentiny fiarabana antsika tonga maro dia maro eto anio. Tsy hozovina amintsika tsony lalaty ramatoa lalatina Rakotondrazafy sy ny zava-bitany alohan'ny hanomboantsika ny fotoana nefa dia ho atolotro amin'ny teny tsotsotra vitsivitsy ny mikazikazy. Ramatoa lalatina Rakotondrazafy renim-pianakaviana manambady mananjanaka 5 taona izy, 9 taona izy no afaka baka ary efa 5 taona izay no niasa teo amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety. Navita ny fianarana lalàna teny amin'ny Université Antananarivo izy ary manana ny mari-pahaizana master en droit. Avy eo dia nianatra ny fanaovan-gazety. Nahazony tamin'izany ny mari-pahaizana master spécialisé en journalisme. Manam-pahaizana manokana koa izy momba ny fitantanana. Nianatra nandalina manokana amin'izany ary manana ny mari-pahaizana MBA avy tao amin'ny Université Paris Dauphine sy Panthéon Sorbonne. Eo amin'ny sehatry ny asa dia efa nitantana onjam-peo sy fahita lavitra vitsivitsy alohan'ny nanangana ny onjam-peony manokana izay tsy zoviana amintsika tsony Free FM tamin'ny taona 2014. Efa nilomano teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety politika koa ny tenany ary tsy mahagaga raha ankehitriny dia tonga amin'izao sehatra misy azy zao izy. Tompolasy tompovavy, omentsika ny ramatoa lalatina Rakotondrazafy ny fitenenana manasanao hiafaka eto. Miteraka marobe isika fikambana rehetra ao anatin'ny fikambanana Freedom. Ianareo olo-asa rehetra manatrika etony, isika vahoaka tsy akanavaka izay miaina na manoloana eto androandro na miaino mivantana amin'ny alalan'ny aino-manjery ihany koa. Raha mahitatsika voromarobe eto amin'ity androany ity dia tonga ao an-tsaina ilay fitenin'ny taona manao hoe sambatra ny maitso ririniny fa fahavaratra miara-misy raha maro. Ny ririnina raha teo any natao tombondrahany andro sambatra ny ambiaty fa nahasofa n'ilay nahary ka natondra olombelona ho famantara-taona. Fa sambatra noho ny sambatra isika androany fa mbola nomen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana ka afaka tonga marobe eto amin'ity toerana ity mifanatitava tahaka izao ka dia nometsika ho azy rery ny vera sy ny voninahitra ary ny laza mandrakizay. Arak'ilay teny misoratra masina hoe raha tsy ave na Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanorona. Raha tsy ave na Jehova no miambana ny tanàna dia miaro-toro foana ny mpiambana. Noho ny miteny izay natao tsy fandroahana fa hifanomezana, noho ny fitenenana manandrify sy manantopy ihany koa dia ho raisiko ajidy izao ny mandray fitenenana eto ambonareo. Koa manao azafady raha hiteny manoloana anareo tompovavy sy tompokilahy fa fangatahana-dalana hiteny izany sady ihany koa fanomezam-boninahitra anareo izay hitenenana. Mialatsiny ihany koa ny tenako amin'izay rehetra ao ambarako eto fa ny teny tsy afa-tsiny mantsy tompoka toy ilay petakorona voan'ny sera ka avoeny ny fahaketsonany. Tompovavy sy tompokilahy. Miarahaba hony toy ny masoandro mibosaka avy any antsinanana ka ny avy no tratrany aloha
ary ny fiampefany tony masoandro ery andrefany ka mahenika nisa tokoa nambaravarany ko dia arabaina tonga soa isika mianakavy androany ny bitsibitsika ho no an'olondroa ny tafasiry an'olombitsy ny dinidinika kosa any mpianakavy avoana ny teradoasa loasa ny teradoarano loarano ny poiran'izao tenako mijorejoe anareo ray aman-dreny ka dia mijoro eto anatrehanareo ny tenako androany mampanitrepena lehibe tsy izokony fazandro tsy miambo tena ho faran'izay enjany ka isoratena tovotany fa sady kely manifinify ny mbola tanora ihany koa fa nampin'izay fa rehefa kosa toko mahatsiary manana jijy amin'ity tanàna tsikitsika tanàna renivohitra maralatsikitsiky misy andraikitra tsy maintsy raisiny raha mbola mahatsapa fa zanaky tsy renivohitra ity miaina sy nanofizotety ka mila mitondra vanibabeny mila mitondra vanipitsia ankehitriny resy tanteraka tokoa ty tanàna Tanarivotsy amin'izao fotoana izao laza miara-mahita raha milaza fa fotiky mikajikajy politika sy mba fitiavatena diso tafahoatra trotraky ny kaboraraka inonana tao rava ny toetsaina vokatry ny fahantrana lalina ny fantaniko matetika apetraka ary mbola apetraka amintsika eto androany dia ny hoe mendrika an'izany ve isika mendrika iainao anaty faty ve loto misavovony fofona maingo tsy laitra raha miakatra isika ny fahavaratra sy ny fiavian'ny orana tany miotsatra mendrika fitohanany fifamovozana tsy misy fiafarany ve mendrika hiaritra fisavontahana amin'ny endriny maro samihafa ve mendrika fanekena ny tsiara-dalàna ve ny vahoaka sy ny ponina Antananarivo mendrika iaina sy hiaritra ny tsiara-drariny sy mitsindra azo lena isan-karazany ve fa tsy mba mendrika kosa ve tanàna madio milamina mirindra ary fatra-panaja ny fitsipika sy ny lalàna fa tsy mba tokony teny amin'izay kosa ve hoe aok'izay ny fanaovana tsinotsinona ny ty tanàna sy ny mponina ao anatin'ity aok'izay ny tsy rary ny manjaka etseroka sy ny kely tsy mba mamindro aok'izay ny kaboraraka amin'ny tsy fanarahan-dalàna aok'izay ny fanaovana takalinaina politika ny ty tanàna na Tananarivotsy aok'izay ny toetsaina izay nampahantra atsika efa 50 taona maro zao anentana atsika ry androany mifoazy mitsangana andao ifametanana sy ara-entana anafaka ny ty tanàna atsika ity ho tanàna afaka amin'ny fahavoazana tsy roa matany izay mahazo azy amin'izao fotoana izao ho tanàna afaka amin'ny loto amin'ny avoretrana amin'ny kaboraraka amin'ny endriny rehetra ho tanàna afaka amin'ny tsiara-drariny ho tanàna afaka ampiatra sy anajany lalàna sy ny fitsipy fihezana ho tanàna afaka ampitovy-zo ny mponina rehetra ao aminy fa tsy siny hoe ambony na ambany tanàna intsony tsy isy zanaky-kala hafa na faralahy olona intsony ho tanàna afaka amin'ny antso-jay ara-politika no terena iainany hatramin'izay fa indrindraindrindra ihany koa ho tanàna afaka hivoatra ho afaka andray ny tanàna amin'izay no aviny ary afaka andosy iroborobo ka hitovy herijika ny rehetra ho samy afaka hifampitantana ka hiara hivoatra fa tsy atokana ho an'ny olombitsy foana ny vitana hatramin'izay na atokana ho an'ny olombitsy foana tahaka an'izay niainana hatramin'izay izany fandrosoana izany na ny zoa azo an'izany na ny fitoviana isitraka an'izany fa hiadivantsika mba ho an'ny rehetra tsy sakanavaka na izy na izy ny avy aiza ihany koa fiaviny na avy aiza ka lasa ponina eto amin'ity tanàna na Tananarivo ity na aiza toerana ipetrahany na aiza na avo na ivy na ambony na ambany raha mbola eto amin'ity renivohitra ity ho tanàna afaka tokoa ane afaka amin'ny lafiny rehetra ity tanànanao tanànatsika zay le hoe tanànako afaka resy lahatra fa andray andro eo amin'ny fiainana raha tena velona ao anaty zany fitiava-tanindrazana izany fitiavana amin'ny mpiray tanindrazana fitiavana ny vahoaka mitovy amin'ny teny dia tsy maintsy misy tiondalana lehibe iodina ny fiainana
tsy maintsy misy ajijy atrehany, tsy maintsy misy safidy izay atao, ary tsy maintsy misy fanapahan-kevitra hoavana izay raisiny. Tonga eo amin'izay tondanana izay ary ny tenako ankehitriny. Araka ny tenin'ilay mpanao politika amerikanina malaza izay manao hoe aza manontany mihitsy ozy hoe inona no ataon'ny firenenao anao, fa manontany kosa hoe inona no azonao atao amin'ny firenenao, ka mametraka fantanina androany inona no azoko atao amin'ny fireneko. Henoko ary voarayako ny antsoantso sy ny fangatahana avy amintsika mpiara-monina sy ny mpiray-tanàna. Tena nodiniako lalina, tsy zarery fa za sy ny vady aman-janaka, ny fianakaviana, za sy ny mpiara-miasa rehetra ary ny fampidiniako maharitra tamin'ny olo-pirenena namany tapany ary mpifanerasera na tamin'ny onjapeo zany na teny rehetra teny. Goavana nefa ilay andraikitra izay angatahanareo horaisiko, ary tena tokony horaisiko raha ny tena marina. Amin'ny maha-olombelona aloha dia tsy hafenina fa misy andra indray ny tahotra, ny fisalasalana, la efa eny mahazatra hoe mbola kely ny zanaka e. Kanefa misy koa ny hoe maninona ary no hianan-kendry amin'izany satria betsaka ny torabato, ny antso izay, ny tsipy hoditra-kondro, ny sakatsakana. Ary efa hita sy ainana aza izany tao anatin'ny fotoana vitsivitsy fa tsy hafenina anareo. Kanefa everiko fa tsy azo omena toerana ary mila resena ny tahotra, resena amin'ny fisalasalana, ary mila resena ny fiemorana, mila fahasahiana goavana, mila herim-po sy herin-tsaina mafy, mila misikina fankahirezana, ary mila fijoroana tsy miozongozona ny famalina izay antso nataonareo tamiko izay. Manana an'Andriamanitra raha teo ny tena ka manam-pinoana fa andresin'ny tahotra, hosa ary joro hatramin'ny farany. Amiko mantsy mila olona sa tena hiaro sy hitondra ny teniny ity vahoaka ny Antananarivotsika, ary tsy hiaro sy hitondra teny fotsiny fa ho afaka hamadika amin'izany teny sy fiarovana izany ho asa mivaingana, ary anatanteraka ny asa izay angatahan'ny vahoaka ankinina amin'ny teny, satria tamin'izay dia tamboty velondray aman-dreny tsy nanana iza na iza mba hitodiana fa dia miaritra nangina teo, ka dia mila olona hitabataba ho azy ireo, hiady eo akaikin'izy ireo, hifandray tanana ary hifampiara sy hifanosika trany, hifanosika miakatra fa tsy midina, hiara hisondrotra ary hiara androso, ary mila sy tsy maintsy raisiny izay andraikitra izay. Araka ny teny namako Rosy izay ao izy ao milaza hoe la voix des sans voix, izany hoe ny feony tsy mba manam-peo, ny feony tsy mba refeo, ary ny feony dia tsy afaka miteny ihany koa. Mila olona sa ampiatra ny lalàna, amerina amin'ny fitsim-pifehezana, ametraka indray ny fitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny olo-pirenena entina. Mila olona entitra ampitsahatra ny gaboraraka, amakim-pantsilana trany ny fanambakana sy ny fanararotana ny vahoaka, hiady sy mbola ampiakatra avatrany ny fanevan'ny tolony izay natao teto amin'ity firenena ity. Efa 5 taona zay ary mbola hatramin'izao, raha vao vita fianarana monja ny tena dia nirotsaka ny asa teo amin'izay sehatra ny asa fanaovan-gazety izay, ary nametraka ho filamatra sy targetra hatrany hatrany, nijoroana ny hoe fikikakikana ny tsirariny, ny maharara ny vahoaka amin'ny endriny maro, ny tokotapaka, ny vilany mitongilana, ny fanabatona amin'ny vahoaka amin'ny endriny isan-karazany, ny fampantrana ara-moraly na ara-tsaina na ara-materialy ihany koa, ny fanampenam-bava na vantana na ankolaka. Saingy matetika dia tratrany hoe inona moa fa dia mitabataba fotsiny amin'ny radio ao e, fa tsy mba mivadika asa koa ilay fitabatabana rehefa avy eo, dia mandinika tokoa no ny tena rehefa tratran'ireny tenireny hoe ampy ve ny sehatra anaovana ny tolona izay natao sy mbola atao hatramin'izao, sa kosa tokony afaka hivelatra kokoa
andray andraikitra mivantana hosoroka miara-milanja ary indrindraindrindra ihany koa tongotra miara-mamindry hosoroka hiara ilanja ny fitarainana sy ny alahelo ny piraimonina ka ho iraka andray andraikitra mivantana ho fanampiana azy ireo. Mamela ay anareo indrina ny tsy teny ny fivondronam-be ny eveka itsy vao omaly izy ity fa hitako hoe ny teny tampo dia zaraiko aminareo. Zao no izy ho ny eveka ny fanaovana politika dia fanasoavana sy fanompoana ny olona manontolo sy ny olona rehetra fa tsy fitadiavana tombotsoa ho an'ny teny na ho an'ny sarama na ho an'ny antoko na ho an'ny foko. Fantatra fa tsy mora ary mety hiatra manaina azy araka ny afatry Papa Paul VI na mafisy ny Papa François ny mirotsaka amin'ny raharaha politika. Tsy lany olomanga isika ho ny eveka fa ny olom-panjakana tompona andraikitra tsy firenena izany no mahaora antsika. Ny anorina sy ny anandratra ny sambatan'olona ny tanjona ka mitodika aminareo vakona sondritra ny tany izahay mora ho eveka katolika ireo hirotsaka andray andraikitra mipahamarinana fa ny adilitsy amin'ny ratsy. Fa dia nataoko miantefaniko izany teny izany ary mbako manana izay antso teny ho fahendrena nataon'ny fivondronam-be eveka izay dia veriko fa politika aloha ny fitantanana ny tanàna na ny firenena, politika madio anefa, politika mendrika ary politika manaraka sy fatra-panaja ny fahamarinana. Saza ataoko sendrasendra nefa ny fandraisana andraikitra ho an'ny tanàna na ho an'ny firenena satria izay ihany na voantsika teko hatramy izay rehetra ny fandimby izay ka rehefa tonga eo amin'ny toerana vao mitsapatsapa ny olona izay nanankinana izany andraikitra izany. Mila miomana, mila mianatra, mila manana paikady, mila manana tetika samy matotra ary programa mazava hiatrehana ny asa miandry. Tsy ambona fa mba efa 5 taona izay no manosana teo amin'ny sehatra politika ary mba nisany andrarezina teo amin'ny sehatra io no nitaiza ara-politika ny tena. Nampiompatalala n'izany atao hoe etsika sy ny fitiavan-tanindrazana natao anaty izany. Efa naharitra lava tahaka izany ihany koa fa tsy hoe tefitefy maika na vao omaly no miomana andray andraikitra hitantana raharam-panjakana izany na molavola programa tena mifanaraka amin'ny filany ny tanànatsika sy ny mponina ao aminy. Tsy azoko atao mihitsy ny ohatra hoe andevina fandroany indray anjeryzorazafimareo raha ivoana amin'ny fampiarana sy ny fampianarana sy ny fitezaina ara-politika izay nomeny ka dia hitsangana homendrika ny fanilona amin'ny tainy sy ny fanajaraka foa rehefa nanjinika lalina tompivavy sy tompolahy. Nandritra ny fotoana lava ireo singa rehetra nolazaiko teo aloha ireo miaraka tamin'ireo ray aman-dreny, vady, mpiray-tam-po, mpianakavily, mpiara-miasa ary namana marobe izay nanohana dia nanapa-kevitra tamin'ny pahatoniana feno ary everiko fa fanapa-kevitra matotra fa na ho mafy aza ny dia na ho sarotra aza ny lalana dia vonina tanteraka ary manambara ny filatsahako fijina midrikilaika ary fantatry loatra ny fanamby izay miandry ho maro ny figapingana ho zavitany ny antso izay fa tsy mbola nampihemitra izany ary tsy ampihemitra mihitsy hatramin'ny farany. Raha tiana hotody io ny laka ny tany dia avadio ahitana ny atevin-damosiny fa raha tiana ateza kosa ny fihavanana ny tompo-tsiavana no ifanaovantsika. Fa hoy aho hoe matoki alamino ny saina tony io ny fo fa
fa ndray lovy a tsy miala mankazo, ny mpianala tsy manajiny famaky, ny mpiandakana tsy misaraka amin'ny fivoy, fa izaho kosa tsy hivadika amin'ny tompony fanomezana tanare. Haiko tsara zao aminareo na ny tokantrano any fa misy fanontaniana manitsikitsika ny maro. Raha vonanambara zay filatsahako vidiny izay aho. Dia misy valiteny, alefako meloa zany ny valiteny. Misinganiko a teboka telo lehibe. Voalohany, manana iaro ao piano aho anaty radio, hoe hoaiza zany zay lalatsiny raha tsy hainao tsony. Ary misy taminareo aza ny teny mihitsy hoe aza manao an'izany be ny tanàna zany lalatsiny fa manjary tsy mahainao tsony zay, manjary tsisy mpiaro tsony zay, sady tsy mba misy mitsikera sy manitsy nataondreo fitondram-panjakan'ireo intsony. Ary misy ihany koa miteny aza manao an'izany lalatsina fa iza tsony ny teny amaky-boantsilana sy ady amin'ny fanararotapahefana, amin'ny tsy fanarahan-dalàna maro, amin'ny tsy firarahina ny tombontsoany be sy ny maro. Dia hoy ny valiteniko hoe aza matahotra fa izay ady ny arahako taminareo hatramin'izay ka hatramin'izao dia ho tohizako. Ary vao maika aza inoko fa ahitatsika vokany tsaratsara kokoa, tsy miova, tsy miova ary tsy hiova mihitsy izany lalatoy izany. Isika manko aloha atrety dia tsy maintsy sorona fa na dia te handray andraikitra azy dia voafehy ihany satria tsy manana fahefana hamalina ny etaeta sy hamany olana izay misy. Ny tompony raha omenareo fitokisana ka apetrakareo amin'ny toerana mahabe ny tanàna eo amin'izay toeran'izay amin'ny volana Jolay, dia afaka handray andraikitra bebe kokoa hatrany satria mpanatanteraka ka ahomby tokoa ary ahomby kokoa ny tolona izay ataontsika ampanjariana ny fiarahamonina ity sy ity tanàna ity. Efa novakiana bantsilana imbetsaka ny tsy fanarahan-dalàna, ny ady akamely ohatra ny baolina tanimbary sy ny kajikajy politika maloto izay ataony ny mpitondra fanjakana manodidina ny fifidianana. Tsy tapina fenina izany rehetrarehetra izany dia mety hiteny ianareo hoe mazako azy, mbola hiditra eo ambony kianja ihany ve nefa ny lalao efa hita fa tsy madio, tsy demokratika, tsy mangarahara, lalaon'ny olona kanosaka mamorona fitsipika mamoehatra isan-karazany. Tsotra koa ny valiteny ombeko an'izay, marina loatra izany, saingy tsy afaka hialangalana ianao ka hitaza fotsiny fa manjary mamela azy ireo anao an'izay daniny kibony. Rehefa tsy mandray anjara ianao dia tahaka ny hoe matahotra angara ka mila aseho antsika azy fa tsika tsy matahotra. Tsy matahotra tena andray anjara fa izao izany mino fa matotra ny vahoaka n'Antananarivo tsy ho azo fitapitahana sy anaovana alabato izany fa efa nokorofony tantara teto koa ny hatramin'izay hoe atraiza ny fahasahiny io vahoaka io hiaro ny safidiny ary ny tena safidim-bahoaka marina tsy maintsy mandresy. Fa everiko fa tsy lalao afo ny fitondram-panjakana ka samy mividy na mivantana na ankolana izay safidim-bahoaka izay rehefa tonga ny fifidianana. Farany fanontaniana izay mety manitsikitsika anareo ihany koa dia valiko avy hatrany. Tsy azo vola sy fanampiana amin'ny fitondram-panjakana foibe raha vao tsy candidat toby fomba fijery aminy no lany eo. Ary efa hitantsika tamin'ny tantara ihany koa izany. Ka inona ary no ataony Lalatiana Rakotondrazafy eo raha ho lany ka ataon'ny fanjakana foibe antsotsay tsy omeny famatsim-bola na hoe atao fahirano ny tanàna. Dia mbola tsotra ihany koa ny valiteny, mety hanao an'izany ary hanao an'izany ny fitondram-panjakana raha velantsika hanao an'izany. Kanefa hoy aminareo hoe mbola velantsika hanao an'izany ve izy? Anaiky ho atao takalonaina politika foana ve isika vahoaka n'Antananarivo? Tsy angamba ho iaho tsy izay valitenareo izay tsy avelantsika hanao an'izany izy ary tia hiady eo aniranareo hatramin'ny farany. Raha izany ny sarasara.
nefa mino aloha fa raha tena fampandrosoana marina no ataon'ny fitondram-panjakana tsy tokony anasavyjavatra tahakan'izany izy fa tsy tokony ho sakana ny loko politika izay mety ho anana ny be ny tanàna hiasa no atongavantsika eo anombo vahoaka sy anasony tanàna fa tsy mendrika azy loatra manko amin'ny mareny voninkazo izao toerana misy azy ankehitriny izao tsy misy mitady ady amin'ny fanjakana raha ho tonga eo ka tsy misy antony angamba hitondavany ady amintsika ihany koa sady any koa ray aman-dreny ny fanjakana ka tsy tokony miangatra manana programa mazava sy azo tanterahana tsara ary voadinika sy efa voarafitra hifanaraka amin'ny vola ilaina amin'izany sika io ilay antsoina amin'ny teny voany hoe programme budgétisé ary ho ampahafantarina antsika olo-pirenena mpifidy izany rehefa tonga ny fampielezan-kevitra ilofo mafy anatanteraka izany sika raha tonga eo ka tsy anam-potoana anaovana atana politika zay hoe ary tokovavy sy tokoklahy fa dia ho faranako ny tena nisaorana ianareo rehetra izay namaly ny antso namaly ny fanasana ka nidododoty sy nanatrika teto androany na ny avilavitra na ny teto akaiky ihany koa fa ny avatiana moa tsy malavy tany e ny zavatiana tsy ambakan'izany ary lalatiana milana loatrany nisaotra raha nantsoina ianareo tsy nahafaripeo fa tonga nasesiky ny fitsi ho araha mbavaka ny ianareo ho araha tsodrano ho tavaverina somatsara ny atokantrano ny avianareo tsy varay avy any farany dia indramako ny tenin'ny soratra masina vaovao mahafaly eo amin'ny Hebreo 7:7 amaranako azy dia hoe isika tsy mba namana izay miemotra ho amin'ny fahaberezana fa namana izay mino amin'ny famonjena isika tsy mba namana izay miemotra ho amin'ny fahaberezana fa namana izay mino amin'ny famonjena ho afaka ny tanànantsika tokovavy sy tokoklahy tanànanao afaka tanànatsika afaka ihany koa ho afaka ny tanànatsika tokovavy sy tokoklahy mankasitraka indrindra
fanarenatsika ny tanàna tanana izay ankasitraka antsika misika ny fanolotsaina rehetra ary ny farany indrindra dia mafantatranareo vetivetsy aby ny mpiambana ao anatin'ny staff de campagne na ny mpiara-miasa ao anatin'ny birao any fampielezan-kevitra rehefa ho avy izay fampielezan-kevitra izay ao bio ajanavely izay talehany fampielezan-kevitra saoby rahamaka izay fanolotsaina vomoa maître Ange Penkinana Lena Soul sady mandataire responsable administratif ihany koa Anjara Sonarivo izay ao anatin'ny commission politique Richard Andrianasoloniainy commission programmation Sylvie Vinarovelo commission finance Naina Ramerson commission logistique Nyansa Razavindriamiainy commission informatique Ery Rapotiniliny relations publiques ary Mialy Ravenasoul assistant de bureau de campagne reo ny ekipa tena ao anatiny ataotsika hoe mahejoilonga zany mazava ho azy fa paritaka eraky ny arrondissement mitsangana eraky ny bobotany ny ekipa ny fampielezan-kevitry ny fasy la zay le raha fa dia mankasitraka ary tsara ny vataotsika fasy la
Kutsiari la izuni vatjana hamizaka Izi la itartini ni hainu sinande Pirata kufaini kana bivire nitsisiye Izi la itana Ikeriza inumena Ila tiban vatjana nutambaza mbulanya tambaza kare Izi la inanaza ni huadiza inatao Izi nila isila kumule wanila kumanda kiza